Aiza ho aiza. Komina ambanivohitra Manjakandriana, aiza ho aiza ny fampandrosoana ifotony. Manaraka ny lalam-pirenena faharoa raha hoany amin'ny komuna Manjakandriana. 520 kilometatra miala ny renivohitry Madagasikara ny halavirany. Ny komuna ambonivohitra Manjakandriana no renivohitry ny distrika. Manana ny tantarany tanàna io. Tamin'ny vanim-potoana Nanjakandriana no nahateraka izany anaran-tanàna izany, satria rehefa nandalo tao ny mpanjaka sy Ramiangaly vadiny avy naka-rivotra dia noraisin'ny mponina tamin'ny kafaliana sy fiombiana. Zendana no faly ny mpanjaka nanoloana ny fandraisan'ny mponina azy, ary nolazainy fa mbola noraisin'ny olona amin'ny mahandrina azy izy na dia efa tany amin'ny vohitra ivelan'ny fanjakany aza. Nanomboka teo no teraka ny anaran'ny tanàna hoe Manjakandriana. Manana fokontany 420 ny komuna ankehitriny, manana mponina 7,4 alina eo. Toerana feno tendrombohitra sy havoana maro i Manjakandriana. 270 kilometatra tsy mivadimandry ny habeny, ny ala no arena fototra ao. Raha antsika malala fa eto amin'ny komuna ambonivohitra Manjakandriana dia voakasika ilay atao hoe tangory tendrombohitra manasaraka ny faritra rotonta dia tsy dia misy velaran-tany lehibe ahafahana mamboly ny olona fa ny famboleka-kazo ny tena hita eny atao amin'ny tendrombohitra ary ny velaran-tany ny 700 velaran-tany dia voavoly hazo kininina avokoa raha eto amin'ny komuna no resahana. Efa manomboka ny vahoaka ny olom-pirenena amin'izao ankehitriny izao amin'izao fitondran'ny maire vaovao izao manomboka mampanara-dalàna fitrandrana rehetra satria raha teo aloha ohatra marobe ireo mitrandraka tsokosoko ny ala eny amin'ny sisisiny any dia efa tena manao ny ezaka rehetra ny komuna ambonivohitra Manjakandriana mba ahafahana mampiditra ny hetra ao amin'ny kitapo-mbola ny komuna satria ireny hetra ireny ihany no entina hampandrosoana ny tanàna sy hanaovana foto-drafitr'asy. Voankazo mampalaza azy ny paiso. Manomboka miakatra izy amin'izao volana Novambra izao. Manana velaran-tany azo ambolena i Manjakandriana, saingy tsy mivoaka ny komuna ny vokatra fa natao iveloman'ny mponina fotsiny ihany. Mihamaro ny mponina ankehitriny raha oharina tamin'ny taloha ka efa miatsy ampy ny tany volena. Fitrandrahana ala moa zany hoe fanaovana charbon na fanaovana kitay zany ny tena malaza ety. Ny asa fivelomana zany no ny olona tsy manana diplôma dia mifambolena. Ny problema fambolena nefa dia mitovy ohatran'izay le fialam-boly izay ihany ny akora kirakiraina. Ohatra hoe ny zezika fanatsarana fambolena zany, ny masom-boly, mahavelona le mamboly azy fa tsy afaka hoe mitady volana raha ohatra izany hoe ho fototry le fambolena hoe mamboly ianao zany rehefa mamboly moa zany dia mila résultat hoe manitatra ohatra hoe mamboly tsaramaso zao dia tsy hoe tsaramaso raika apoka fa mba mamboly 5 kapoka. Tsy arakarak'izay le fehezahana zay ny zavatra miakatra satria ny tany efa mondro. Ny toetrandro moa zany raha malala fa miovaova ny toetrandro amin'ny taloha zao raha volana Novambra ohatran'izao hoe te Manjakandriana efa orambe. Fa zao dia tsy sorana ny radio zao andreo vao nyteny hoe hiakatrakatra manankianka 40 degré ny température eto Madagasikara. Dia eo zany ny problema zara fa misy hoe ho arapaky ny mpamboly zany izay zavatra karakaraina fa tsy afaka mivarotra izy zany hoe manitatra ihany fa tsy arakaraky ny fantarana ny vokatra azo. Iray amin'ireo fokontany mandrafitra ny komuna ambonivohitra Manjakandriana i Antsakambahiny. Tsy dia lavitra loatra ny tapo-tanàna no misy azy, tahaka ny tany lavitra andrina ihany anefa ilay toerana noho ny faharatsian'ny lalana. Sarotra ny ahitana fampandrosoana hoy ny mponina. Fiveloman'ny olona eto dia mamboly sy miompy. Ny olana misy ety aminay zany zao amin'izao tsika miteny zao lalana makity aminay ratsy zay tsy dia lavitra ny komuna
fa 2 kilomètre 500 miala amin'ny commune zahay nefa lalana ratsy. Amin'izao zany tsika zao fotoam-pahavaratra ny orana ety zany zao tsy misy de tena ritra ny rano de sahirana na amin'ny fambolena na fiompiana mila rano de tena sahirana tanteraka. Velom-panantenana ny mponinao Manjakandriana amin'izao satria efa andalam-pahavitany ny tetikasa nataon'ny commune ao an-toerana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka aminy amokatra rano fisotro madio ho an'ny fokontany 7 manodidina ny vohitra an-dranofotsy. Ilay rano voajanahary ao an-tanàna ihany moa no hotrandrahana ahavitana io tetikasa io. Ny jiramaso no atereto zany mikarakara n'ity fotodrafitrasy ity. Fotodrafitrasy eto zany moa zao dia ho amin'ny fokontany 7 eto amin'ny commune Manjakandriana. Anisan'izany moa zay eto Antsakambahiny zay atao hoe tompo-tanàna moa zany zay dia anaovana rano fisotro madio izy ity. Zay mbola tsy nanananay hatramin'izay. Ny angatahanay zany raha vao vita ity rano fisotro madio ity dia ny fanamboarana lalana dia mifijerena an'ireo mponina moa zany amin'ny fivelomana satria tsy misy asa ivelomana ety. Ohatra hoe famotsiana masomboly ho an'ny mponina ety zany zay ny zavatra angatahanay. Olana sedrain'ny fokontany rehetra ao Manjakandriana ny faharatsian'ny lalana. Ny lalam-pirenena faharoa mamaky ny tanàna ihany no vita tara na goudron. Fa ny lalana rehetra miazo ny fokontany dia lalan-tany avokoa sady mideza. 80 isanjaton'ny mponina no mitrandraka ala ho fotom-pivelomana. Manodidina ny 80 isanjaton'ny fampidiran-ketra ao amin'ny commune izany araka ny tombatombana natao. Aiza nefa ny fahafahana eo am-pelantanan'ny commune anamboarana ireo fotodrafitrasa mampitaraina ny vahoaka. Misy fitrandrahana ala satria be ala be ety aminay. Ny ala zany anaovana charbon dia anaovana kitay, boiron, madré. Izy ireo indray dia alefa miakatra ny Antananarivo ny akabeazany. Zany hoe misy mpitrandraka ety dia misy paka ety atoerana zany mitondra ny Antananarivo sy ny ohatr'izay. Ny tena manahirana ny vahoaka dia resaka lalana satria raha antsika malala fa mila fampiasam-bola goavana ny fanamboarana ny lalana kanefa ny entomanana ny somary manahirana kely. Olana iombona ny commune rehetra zany tsy fahampian'ireo ho entomanana fa na manatanteraka fotodrafitrasa ary izay no nahatonga anay niezaka nanao an'izay fampidirana ny hetra amin'ny alalan'ny fitrandrahana ala izay. Ny antotanisa mbola tsy voafaritra tsara satria raha malala vao 2 volana zay ny ala confinement sika izahana zany ireo tena lavidalana no ampirisihana sy fanentana vahoaka ny fanaovana asa tana maro satria efa ho avy indray zao ny fahavaratra ka nahirana ny fivezivezena raha sanatria tsy voajery amin'izao mahita an'izao izy ireny lalana ireny. Anisan'ny sitraka tombony voalohany amin'ny fampiasana lalana ny fiara vaventy. Ireny barrière ireny zany no hijerena sy ahafahana ihany koa manaraka tanteraka an'ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna. Misy moa ny fiaraha-miasa amin'ireo sampana eo anivon'ny forêt eto toerana. Vitsy ny sehatrasa-mbola hita ao amin'ny commune io ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fitrandrahana ala. Na dia marisika sy feno finiavana aza ny tanora zanaky ny faritra, tsy afa-manoatra amin'ny hoentomanana izy ireo. Tsy vitsy ihany koa ny midonana am-pona amin'ny ankapobeny. Tsy tantaratra mihitsy zany hoe maninona ny tanora eto sa manao izay saim-patany zay mametimety azy fa raha ny fikarakarana manokana hoe hikarakarana tanora dia mbola tsisy aloha hatreto zany. Mivary lavo any amin'ny resaka fisotroana toaka gasy na ny kilokalokan'ny elakelan-trano ny tanora satria tsy ampy ny fialamboly. Mianatra ihany izy any am-pianarana fa tsy hoe tontolo andro sy ny alina izy dia any am-pianarana fa ny ataondro izy mianatra any am-pianarana dia rehefa misy temps libre aty an-tanàna dia voasarika any amin'ny resaka zavatra tsy fampiatsoantso zany dia variana amin'ny resaka lokaloka majiniky ny tanora satria tsy ampy le zavatra ivelarany sainy. Fa dia miodikodina fotsiny eto an-tanàna eto zany rehefa hoainkaindro ny mivavaka mampiady akoha ny manao rami dia izay ny fialambolin'ny tanora. Fatany le ataontsika hoe teoria fa ny ahafahana manatanteraka an'le teoria izay mihitsy zany raha tsy misy fanampin'ny fanjakana satria manome ohatra anareo ihany hoe raha tiana hanitatra volovary zany zao kanala irrigation ampidirana rano amin'io vary io zany zao dia fa sahirana ny olona fa tsy vitan'ny sarambabe-mbahoaka. Ny fanjakana nefa mijery fotsiny.
Tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany no efa nanana fotodrafitrasa nampiavaka azy ny tanàna ny Manjakandriana. Manana ny gara lehibe izy, izay mampitohy azy amin'ny faritra Atsinanana. Vagao mpitatitra entana sy solika sisa no mampiasa io gara io ankehitriny. Nandritra ny fifandimbiasan'ny fitondrana teto Madagasikara tao aorian'ny fanjanahantany, tanàna adin'ny mpitondra hatrany Manjakandriana. Efa nisy ny tetikasa anamboarana ny lalana mihazo ny fokontany Ambohimiadana ao Manjakandriana tamin'ny taona 2020, saingy tsy tanteraka izany noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena. Ankehitriny, raha ravina ny filazan'ny mponiny Manjakandriana azy, maisatra dia maisatra ny fampandrosoana ifotony ao amin'ny komuna io. Hatramin'ny rahoviana no an'ny nofo sy anantena ny vahoaka.